Tsy nisehatra politika ihany no voiziny antoko maintso asiny Madagasikara fa ny tontolo ara-tsosialy ihany koa. Amizao ankatoko ny asaramanitra izao dia nitondra ny anjara brikiny ho fiahina ny mpiarabelona aminy ny antoko ka nitondra fanampina ara-tsakafo ho an'ireo voafonja ao an-tanimora androany. Vary ray taona, akanjo savony ho an'ny voafonja vehivavy, miampy kilalao ho an'ny zanaky ny voafonja. 750 ireo vehivavy voafonja mamita ny saziny eto an-tanimora. 70 taona ny zandriny indrindra raha 80 taona ny zokiny. 20 ireo mananjanaka, ankizy kely latsaky ny 2 taona no azo tezaina sy raisin'eto. Indray mandeha isan'andro no mihinana mangahazo, intelo isan-kerinandro kosa no mihinam-bary, izay avy amin'ny fanjakana. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo voafonja lehilahy misa 470 mahery. Nirariso azy ireo hanao fety sambatra sy nankahery ny voafonja rehetra mba ivoaka aingana sy atanjaka ratsaina ny filohan'ny maintso asiny Madagasikara, Rabiarso Sara George. Zava-dehibe amin'ny antoko izay tariny ny etsika ara-tsosialy fitsinjovana ny maha-olona tahaka izao araka ny fanazavana. Amizao ankapoko ny fety zao zany ny antoko maintso asiny Madagasikara dia manolotra zay kely tsy mambony tanany ho fampatsiarovana fa na inona tsoina teo amin'ny fiarahamonina ny olombelona anankiray dia manana zo feno foana ary zay indrindra ny anatonanay anio ny voafonja. Misy koa zany ny fanampiana ataoko hoe krismasy ho an'ny mpianatra izay natao teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity Noely. Le safidiany anazy aloha dia hoe misy maintso mavitrika ao satria mamaly etaeta zahay aty amin'ny Foibe, ary ny faharoan'izay koa hoe misy hetsika efa natomboko ny maintso tamin'ireny toerany ireny dia fifanomezan-tanana hatrany sanatria tsy hoe amela okamboty anatina andro fety zany fa mba tokony hoe miara-mifaly daholo. Nanome vatomamy sy biscuit zany dia akanjo an'ny vehivavy, savony dia vary, dia napita kilalao kely an'izay voafonja le zanak'ireo voafonja, dia misy kahie kely koa sorapitso. Nitsidika ny toerana famonjana ireo ankizy tsy ampy taona koa ny Front National ny antoko maintso sy ny délégation antariny nanolotra vary raiky tapo ho tona ara-tsakafo ho an'ireo ankizy misa 570 izay biaziny eto. Ankoatra ny fonja dia toerana maro no efa nanaovana izao etsika izao nanomboka omaly toy ny ankany fandresena ny EPP Ambohitso izay nozaraina vatomany sy biscuit ary ipenina. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpianatra misa 230 ao amin'ny EPP Androtapenaka, ankizy 10 ao amin'ny EPP Anosoa. Tsy adoniny ihany koa ireo beantitra sy ny chef pokotany ao Anosoa. Hitohy eny amin'ny EPP Ambavahady tokana sy ny fokotany Malao Bevalaliny ny fizarana fanampina ataony antoko maintso asiny Madagasikara amizao ankatoko ny fety izao. Taom-pahombiazana ho an'ny antoko maintso asiny Madagasikara intaona ika amin'ny 12 valoniny. Nisongadina ireo fididim-paritra teto an-toerana sy tany ivelany nioana amivantana tamin'ireo vahoaka sy ny mpikambana maintso nampahafantarana ny foto-kevitry ny antoko sy ny nampariana ny mpikambana isan-pokotany ny commune ary ny faritra. Faritra afolo miampy tanàna maro eto Madagasikara no nitsidih ny Front National ny antoko maintso Rabiarso Sara George tamin'ny taondasa toy ny faritra Diana, Boeny, Atsiwandrefana, Matsietra ambony, Amoronimania, Antsimandrefana, Iorombe, Atsinahana, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovinany sy Atsimo-Atsinahana. Niavaka koa ireo etsika ara-tsosialy ho fiahina ny mpiarabelona natao tamin'ny fokotany Diampolo Mahery eto an-drenivohitra. Raha ny tany ivelany kosa indray dia noraisy ny Italie nisahana ny Afrika ao amin'ny Quai d'Orsay ny Frantsa Ramatoa Sara George Rabiarso nanazava ny toerana sy ny foto-kevitra ijoroany antoko maintso asiny Madagasikara ankoatra ny fiaoany mivantana tamin'ireo mpikambana maintso ao Frantsa toandry Eva Jolie sy Nicolas Hulot. Mitoy ny teteza-paritra any Europa amizao fotoana izao miona amin'ireo mpitarika antoko politika matanjaka any an-toerana sy ny mpikambana maintso. Araka ny vaovao farany dia any Vienne, Autriche ny Front National ny ty antoko ity. Efa voafaritra sady koa ny fitsidihana manaraka ito Madagasikara amin'ny ty taona 2012 ity dia any amin'ny faritra Itasy sy Menabe. Nisongadina ihany koa ny fanangarana ny groupement des forces centristes na ny GFC na ny ery afovoany sy ny fametraha-pialana tsy ho mpikambana CST tamin'ny 4 ny volana Desambra taorian'ny nanan'ny mifandrony.
voresaka atamreo fitsidina voalaza etsy ambony ireo ny fampafantarana ny fotom-pisahana maitso miainga amin'ny rano tany tontolo iaina ny fanantarana ny vahoaka ho tompon'andraikitra mandray andraikitra ary mahita tombotsoa amin'ireo arem-pirenena fandraisana anjara ny daolobe tsy misy fanavakavahana ary ny fanomezan-danja ny tontolo iaina sy ny maha-olona farany zava-dehibe ny fanambarana nataony antoko amin'ny fandraisana anjara amin'ny fidiarana rehetra. Fombiazana ny fiteza-paritra nataon'ny filoha nasionaly nantoko maitso asiny Madagasikara Sara Georges Rabiarso sy ny délégation antariny tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo-Atsinany. Niainga tao ifanadina ny farana tany Mananjary ny farany Herinandro lasa teo ka asaika afandraisana makotrokotroka avokoa nataon'ireo mpikambana maitso tamin'ireo district sy ny commune notsidiny. Nisongadina tamin'ireo kabary nataon'ny filoha nasionaly ny maitso ny fampahafantarana ny foto-kevitra ijoroany antoko miainga amin'ny loha-hevitra atelo dia ny tany, rano ary tontolo iaina. Tontolo iaina sy maha-olona no mila apetraka eto amin'ny firenena. Ny olombelona no ivo ny fampandrosoana ka mila atompona andraikitra, mandray andraikitra ary mahazo tombotsoa amin'ny arem-pirenena ny vahoaka malagasy araka nambaran-dramatoa Sara Georges Rabiarso hatrany tamin'ny lahateny nataony. Eo amin'ny lafiny politika dia nazava ny antony nametrahany fialana tsy ho mpikambana CST ity farany. Aleo ny miaraka amin'ny vahoaka toy izay iray tsy kombakomba amin'ny fahampiten'ny firenena ho ihany izy. Ankoatr'izay dia naneho ny fahavonoana ny hiatrika fifidiana maky ny tena demokrasia ny antoko ka niavaka tamin'izao fiteteza-paritra izao ny fananganana ny rafitra ny antoko maitso isam-pokotany, commune ny district ka oloha laharana amin'izany ny vehivavy sy ny tanora. Dingana iray lehibe indray iny no vita tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo-Atsinany iny araka ny famotihana ny dia nataon'ny filoha nasionaly ny maitso asiny Madagasikara Sara Georges Rabiarso. Nidina taty amin'ny faritra Atsimo-Atsinany zany ny antoko maitso taritin'ny Brafoibe ary ny voalohany aloha dia ny hoe resaka fasy mainty. Zay zany dia manao antsoavo amin'ny fitondrana fanjakana ankehitriny ny anafoanana tanteraka ny fitrandrahana fasy mainty aty amin'ity tapany Atsimo-Atsinany an'ity. Ny diran'ny minisitra tompon'andraikitra ijery an'ilay toedrarà satria dia lavo ny mponina tanteraka aty an-toerana ilay fanaovana an'ilay fasy mainty. Ny faharoa dia ny hoe be ny tsy anasa ary sahirana dia sahirana ny mponina aty. Nisy ny vokatra ledisia noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia efa tsisy mandray intsony ilay vokatra. Amina toerana ohatrany ny Lokomby dia 200 ariary ny ray garaba ary mampiravoravo tanana fianakaviana maro ny toe-javatra ohatran'izay. Izay koa zany anaovana antsoavo amin'ny tompon'andraikitry ny varotra sy amin'ny mpiandraikitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky mihitsy ny mponina aty amin'ny faritry Manakara, Vangaindrano, Vohipeno, Mananjary. Zay zany dia hita mihitsy hoe misy tsy fandraisana andraikitra ary tsy hoe ny amin'ity fitondrana ity ihany fa izay mifanesy rehetra teo satria dia manan-karena rano ilay faritra kanefa ny olona zany dia tena miaina ao anatin'ny loto tsy manana rano fisotro madio ary fantatsika efa rehefa tsisy izay dia tsy mitoetra na ilay fivoarana na ilay fahasalamana ka misy lesoka be dia be tokony harenina ary misy andraikitra tokony homena ny ety amin'ny faritra fa tsy mety tsony ilay atao hoe fampandrosoana amin'ny tanila ohatr'izao. Tontolo iainana dia misy lafiny maro raha resaka Mananjary ohatra ny jerena dia misy ny doro-tanety, misy ny fitrandrahana tsy ara-drariny maro. Ny aty amin'ny Manakara sy ny Vohipeno resaka fasy mainty io zany olana lehibe dia lehibe ary ny ambangona azy tanteraka dia ny hoe ilay famokarana mihitsy no tsisy miraharaha, no tsisy na hatrany amin'ny fambolem-bary ka hatrany amin'ny vokatry ny tany na ny jorofo na ny letisia dia zany zavatra zany efa no harena vokarin'ilay olombelona amin'ilay faritra mila fandraisana andraikitra. Ny amezanay azy dia hoe mangetaheta fanovana tanteraka ilay mponina, ny mponina rehetra aty ary ny antoko maitso dia manao antsoavo indrindra ho amin'ny mpikambana maitso ao aminy mba ho mailo lalandava eo anatrehan'ny zavatra miseho amin'ny fitrandrahana ny harena tsy ara-drariny misy eo amin'ny faritra misy ny tsirairay. Niavaka tamin'izao dia izao ihany koa ny fitsofan-drano nataon'ireo ampanjaka amin'iny faritra iny. Any filoha nasionaly ny maitso toy ny nataon'ny mpanjaka ny Matatana ao Vohipeno sy ny ampanjaka ao Manakara ka ho tanteraka ny faniriny eo amin'ny fitantanana ny rahampirenena. Betsaka ireo fangatahana nataon'ny mpikambana na ny metoky ny Brafoibe fa hijery ankaiky ireo fitaraina sy tolo-kevitra ho fampandrosoana ny ambainday ny antoko.